Valy miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity alarobia fa folo ny volana janoary ity ary fifaliana ho anay hatrany ny mizara ny ten'Andriamanitra aminao amin'ity maraina ity. Inoko fa mifampanaraka an'izao ihany koa ianao ary maneriny tsara indrindra ho anao mandrakariva mba ho mbany fahasoavan'ny Tompo ary ho mbany fitarihany indrindra amin'izay rehetra atao. Aloha andirantsika ny mofinainana io dia hivavaka isika. Ry Tompo-Andriamanitra mbola velom-pisaorana anao izahay noho ny amin'ny fitiavanao lehibe sady mahagaga. Misaotra anao satria ianao izay miahy anay amin'ny fahafenoany tokoa ary tsy misy tambiny izany fa vokatry ny fitiavanao anay. Tompo, eto izay ankehitriny ary fantatrao fa tsy tomombana. Betsaka ny fahotanay ary irina indrindra raha mba ho diovinao izahay ho afaka amin'ny fahalotonay rehetra sy ny fahotanay. Ampio izahay amin'ny alalan'ny fanainao masina dia amin'ny fibebahana marina mba hahafahanay mandray ny hery sy ny fanahy masina avy aminao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe MITIA tahaka ny itiavan'i Kristy. Nalaina amin'ny Jaona 3:7-4 manao hoe didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Amen. Hoy Jesosy hoe mifankatiava ianareo tahaka ny tiavako anareo. Tsy fihetseham-po tsy hay-tohaina fotsiny ny fitiavana na hoe fihetseham-po miserana sy miseho arakaraka ny toe-javatra misy tsy akory. Fitsipika velona sy hery maharitra mihitsy izy io. Fitiavana madio izay mitosaka avy amin'ny fon'i Kristy no mamelona amin'ny fanahy tahaka ny hoe loharano tsy mety ritra na oviana na oviana izany. Endrea velom-bola ireny fo tonga mendrika ny fikasany ary lalipaka ny fitiavany vokatry io firaisany io. Mifankatia marina tokoa ary amin'ny fo mahitsy izay tsisy fiatsaram-belatsiny zanak'Andriamanitra rehefa eo ambanin'ny fifehezana sy ny fitarihan'ny fanahy masina. Tsy mihanahana na mihatsara velatsihy. Izany no tranga, no zava-misy, no mitranga satria tian'i Jesosy ny fo. Teraka avy amin'ny fiarahantsika miray amin'Andriamanitra ny fifankatiavantsika. Ankohona anankiray ihany izany isika, fianakaviana anankiray ary mifankatia tahaka ny tiavany antsika isika. Rehefa mpitahena amin'ny fitiavana marina sy voamasina ary voafehy io ny fifanajana ivelambelany eo amin'izao tontolo izao sy ny fanehoana fitiavana namana feno hafanampo tsy misy heviny dia tahaka ny akofam-bary fotsiny ihany izany. Ny mitia tahaka ny tiavan'i Kristy dia midika ho fanehoana fitiavana namana amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'ny teny malefaka sy fijery feno hatsaram-panahy. Toetra sarobidy avy any an-danitra ny tena fitiava-marina izay mitombo hatrany hatrany izy io arakaraka ny izarana an'izany amin'ny hafa. Lalina sy tsy misy fitaka ny fitiavan'i Kristy ary mikoriana tahaka ny renirano tsy hay-tohaina ho an'izay rehetra mandray azy izany. Tsy misy fitiavan-tena ao anatin'ny fitiavana. Tsy misy ho an'ny tena manokana fa mitsinjo ho an'ny hafa ary rehefa raisina ho fitsipika mitoetra ao anatin'ny fo io fitiavana teraka avy any an-danitra io dia hiseho azy izy io tsy amin'ireo izay heveritsika ho malala indrindra eo amin'ny fifandraisana masina ihany fa amin'ireo izay mifanerasera amintsika ihany koa. Hitarika antsika hevitra ny hafa io fitiavana io. Hitarika antsika hanome lanja azy ireo ihany koa. Hitarika antsika hanome hatsaram-panahy, hanao teny malefaka, hanao tsikitsiky, hanao fankaherezana ary hitarika antsika iray fo amin'ireo izay mangetaheta firaisapo izany. Dia aoka ny hanenika aminao ny fitiavan'i Kristy. Aoka ihany koa isika ity tahaka ny tiavan'i Kristy isika. Ilay fitiavana madio, ilay fitiavana marina ary ilay fitiavana tena mikatsaka ny hahasoan'ny hafa. Andehana raha fomba mpitiavana amin'izao maraina izao. Aoka ilay tena fitiavana avy amin'ny Kristy no ao aminao fa tsy ilay fitiavana iveran'izao tontolo izao.
io avakasika rainay malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao amin'ity maraina ity. Misaotra tompo izay mampatsiahanay an'ilay fitiavana marina izay avy aminao, tahaka ny nitiavanao anay izay tsy misy condition ary tsy misy tambiny dia mangataka aminao izay mba mbolenao ao anatinay izany fitiavana izany. Ka na eo amin'ny fianakaviana na ny namana na ny tokantrano na ny fiarahamonina na ny fiangonana aza dia andeha ho mba mpitiavana tokoa anay izahay, satria ianao efa nitianay taloha dia izany tokoa dia hanosika anay ho tian'ny hafa ary izara ny fitiavanao amin'ny hafa ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.